Maro moa ny olona no milaza fa sangisangy ny zavatra ataony Andriamantoa Marc Tatandraza. Hoe aio koa ma, io tsy zavatra tsy ho tanteraka zany. Io resaka fanakorotanana saim-bahoaka fotsiny. Io zavatra andesina anodikodina saim-bahoaka fotsiny. Zay zany no teny ataon'olona sasany any. De everin'olona zany fa sangisangy zay zavatra ataony Marc Tatandraza zao. Fa eto aho dia manamafy fa tsy sangisangy ty ry havana, fa programa efa voapetrapetraka, programa efa voaomana, ary zavatra tsy maintsy ho tanterahana eto Madagasikara. Zany hoe ity programa ataoko ity zany tsy zavatra hoe sangisangy, tsy zavatra hoe revingadra io, hoe nofinofy zany, hoe magnonofo-nareo, revingadra zany. Za dia milaza aminareo fa tsy sangisangy ty zavatra ty ry havana, fa programa efa nomanin'Andriamanitra, programa efa nomanin' Jesosy Kristy nandritsy ny taona maro. Impiry moa ny baiboly nanao pibo, nanao fanambarana mikasika an'izao fanjakan'Andriamanitra. Tsy haiko nataonareo tsy anjery maimbo le teny manao hoe rainay izay ny an-danitra mbo masinana ho tonga neny fanjakana. Dia hoe izy nareo hoe tonga anatin'ny fotsika ny fanjakan'Andriamanitra. I Jesosy tsy niteny tonga anatin'ny folo ny fanjakan'Andriamanitra, fa niteny ho tonga neny fanjakanao. Ny ety an-tany fa tsy ny ao anatin'ny folo, fa ny ety an-tany ho tahaky ny any an-danitra. Tany anteny Jesosy eo fa tsy folo. Donc le fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, fa tsy hoe fanjakan'Andriamanitra zao any an-danitra any fa tsy ety an-tany. Aza dika vilana ohatran'izany ny soratra masina. Fa tsy adala Jesosy niteny mibebay ianareo fa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ho tonga ny fanjakanao ny ety an-tany Madagasikara io dia ho tahaky ny any an-danitra, ary hatao any sitraponao. Tanao, efa voasoratra zany hoe amin'io fotoana hahatongavan'io fanjakan'Andriamanitra io eto an-tany ny hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Donc zany tsy vao androany Jesosy no nanao fanambarana mikasika n'ity fanjakana zay ho entiny Andriamantoa Marc Tatandraza eto Madagasikara ity, fa programa efa 4 taona lasa zay. Ary zay nahatonga Jesosy ho toriana amin'izao tontolo izao ty fanjakan'Andriamanitra ambara ka amafisina eto Madagasikara izy am'izao. Ka eto aho dia manao fanambarana amintsika ry voaka malagasy fa efa zavatra voaomana hatramin'ny elaty, ary tsy zavatra sangisangy fa tena zavatra efa napetrapetraka Jesosy. Ka eto ampelantanako moa ny lalàna, lalam-panorenana izay hanorenana ny fanjakan'i Jesosy io eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Donc fa tsy sangisangy intsony ty zavatra ty, fa zavatra efa voapetrapetraka. Ka dia ho tonga eny ampelantananao ty lalam-panorenana ty amin'ny fotoana tsy ampoizinao, satria ty lalam-panorenana ty dia zarazaranay amin'ny olona rehetra, na mpiasa mpanjakana io, na olon-tsotra, na civil, dia izaranay amin'ity lalam-panorenana ty. Dia ho hitanao ato avokoa ny rafitra rehetrarehetra izay hitondran'i Jesosy izay ho fanjakana izao. Dia eo anao mety ho gaga amin'izay hoe aika tsy sangisangy ty zavatra ty, fa tena efa misy lamina avy any an-danitra mihitsy zany kay nampitondrasana ny Marc Tatandraza hitondrasana zao firenena zao. Ataoko fa tena eo anao vao tonga saina amin'izay hoe tena programan'i Jesosy ty fa tsy programan'olombelo intsony. Zao ne mahatonga zaho miteny aminareo mpanao politika hoe aza milatsaky intsony ianao fa manjary mifaninana amin'i Jesosy. Mijanona nareo mpanao politika fa ity zavatra ty fa tsy voazaka nareo intsony izy. Mazava angamba zay teniko zay fa dia misaotra anao nagnaraka izay fandaharana fahatelo zay fa dia mbola hiditsy amin'ny lanindanin'Andriamantsika. Misaotra.